Aleluia. Mbola faly miarabanareo eran-tany aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio alakamisy 10 ny volana Jolay 2025. Ry hava malalao amin'ny Tompo anio aho dia mpitandrina anao ny amin'ny fomba izany fitafy rehefa mandroaka devoly. Ry hava na manasanao aloha zahako iara hivavaka amiko metrahantsika izao fotoana izao eo anatrehan'i Jesosy Tompo. Iara hivavaka asika Tompo. Jesosy Tompo misaotra mankalaza anao satria Andriamanitra tsara indrindra ianao, Andriamanitra masina indrindra ianao Andriamanitra, ka tianao izay ho masina toa anao. Misaotra ray midera mankalaza anao, ianao le Adonai, ianao le El Shaddai, ka misaotra anao Jesosy. Ianao re ihany no tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Jesosy Tompo misandrata ianao, misandrata eran'izao tontolo izao, ka mangataka aminao Tompo. Oka ny ranao andrakotra sy ny ankohonako, ary koa andrakotra ny zanakao tsiraray avy eran-tany. Tompo malala oka ny fanahy masinao no hiasa amin'ny alalako, ary oka koa ny fanahy masinao no hiasa amin'ny zanakao tsiraray avy ampisokatra ny masom-panahy ny tsiraray avy. Jesosy Tompo, efa niteny ianao fa roainy devoly, ka amin'ny anaranao no andidiko sy androako ny asa maty Satana rehetra, zanatsipika izay mitady alefany hanafika anay, dia tsisy ambinina izany fa adorako amin'ny ranao zany Jesosy, le voloko amin'ny ranao zany Jesosy, ary miverana andavakinao zany anaran'i Jesosy avy a Nazareta, tsy manakery, tsy manapahefana aminay ianareo, ka misaotra anao Jesosy oka ny ranao no manda afo manodidina anay, ka misandrata Tompo satria ho avy ianao. Misaotra Jesosy oka ianao hitombo fa izao dia hiena ambany dia ambany Jesosy ka misaotra anao Tompo malala Aleluia, aleluia, amen. Ry hava malala amin'ny Tompo, araka ny nambarako teo dia momba ny amin'ny zany fitafiana rehefa mandroaka devoly. Ry havana, tsy hoe kory hoe rehefa mandroaka devoly ihany, raha ohatra ka mpanompon'Andriamanitra ianao no manao fitafiana masina. Averiko indray, tsy hoe kory hoe rehefa androaka devoly ihany ianao vao manao hoe akanjo lava be raha vehivavy ianao, na hoe lehilahy ianao dia manao fitafiana mendrika koa ho an'Andriamanitra rehefa mandroaka devoly ihany. Ry havana, tsy tompoko, isanandro dia tokony isika manao fitafiana mendrika ho an'Andriamanitra. Ry havana, ny fahavalo dia tsy mivazivazy amintsika, ary ny fahavalo dia andro aman'alina no mitady anapotika antsika. Izao video zao anefany tsy hoe kory hoe ho an'ny olona izay hoe androaka devoly ihany na koa hoe mandroaka devoly ihany, fa ho an'ny olona rehetra na iza ianao, na mbola tsy nandroaka devoly ara ianao, dia mila ianao mahafantatra ihany koa ny amin'ny hoe fanahy manahoana no miady amintsika. Ry havana, mila isika mitandrina tompoko, fa ny fahavalo dia tsy faly amintsika. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra aloha izay hijoro vavolombelona dia vakiantsika ny amin'ny boky Efesiana 4:10-12 ihany no vakiantsika. Vakiantsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Farany mahereza ao amin'ny Tompo sy amin'ny tanjaky ny heriny. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazoanareo hifahatra amin'ny fanangoleny devoly, fa tsy mitolona amin'ny nofo amandray isika, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fahefana, ary amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Amen. Ry havana, mila isika aloha mahery. Manahoana ny hery mpanahy ao anatinao? Manahoana ny hery mpanahy ao anatinao? So dia reraka ara-panahy foana ianao ka tsy haresy devoly mihitsy. Mila isika mahery ara-panahy, ary tenen'ny ten'Andriamanitra eto hoe mahery ao amin'ny Tompo sy amin'ny tanjaky ny heriny, izany hoe ny herin'ny Tompo, fa tsy ny herintsika nofo akory tompoko, fa ny herin'ny fanahin'Andriamanitra, ny herin'ny fanahin'ny Tompo no ahafahantsika maharesy ny fahavalo. Maharesy ny fahavalo. Dia hoy ny ten'Andriamanitra 1:12 hoe tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazoanareo hifahatra amin'ny fanangoleny devoly. Amen. Hatreo aloha, ry havana, mila mitafy isika ny fiadian'Andriamanitra mba ahazahoantsika zany hifahatra amin'ny fanangoleny devoly. Ry havana,
mila isika mitafy ny fiadian'Andriamanitra, tsy ny hery ny nofontsika mihitsy akory, fa ny fiadian'Andriamanitra irery ihany no ahafahantsika mandresy ny devoly, zay vao ho resitsika ny fahavalo, satria manangoly izy araka ny tenin'Andriamanitra eto. 2:12 isika izao. Io 2:12 io manambara ny amin'ny fahavalo izay miady amintsika, fa tsy ilay olona eo alohanao kory rehefa androka devoly ianao, na koa hoe horoahina devoly ianao, dia tsy ianao akory no hiadivana, fa ilay fahavalo ao anatinao. Hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny 2:12 eto hoe fa tsy mitolona amin'ny nofo amandray isika, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fahefana ary amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Amen. Ry havana tsy ny nofo amandra, tsy isika olombelona kory no hoe hiadivana, fa ilay devoly ao anatin'ny olona izay mbola voafatotra, dia io no hiadivana, horoaina, averina any amin'ny elo na any amin'ny tany foana. Ambarany tenin'Andriamanitra eto fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fahefana ary amin'ny mpanjakany izao fahamaizinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Amen. Ry havana, ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra, izy io no manapaka amin'izao fahamaizinana izao eto ambonin'ny tany. Ry havana, feno devoly ety ambonin'ny tany, ka tokony mitandrina isika, tokony mitandrina mafy isika. Ny fahavalo dia tsy faly amintsika. Ry havana, izy dia mahandratra raha ohatra sendra manao fitafiana tsy mendrika ho an'Andriamanitra isika eo ampandroahana devoly. Mila mitandrina mafy de mafy isika. Misy tantara ihany atao amin'ny Baiboly, aoka ho vakianao izany, ao amin'ny asan'ny apôstôly, manambara an'ireo olona izay hoe nandroaka devoly nefany toy ny nanaonao foana, dia ilay devoly mihitsy no nandratra an'izy ireo. Andaony ho vakitsika kely ihany le verset ao amin'ny asan'ny apôstôly, 7:10. Tonga dia ho vakiko eo amin'ny 5:10. Fa oky ianao no amaky manomboka eo amin'ny 1:11 amin'izay mazava tsara aminao ny tiany ten'Andriamanitra ambara. Fa tonga dia ho raisitsika ny eo amin'ny 10:11 amin'ireo olona izay nieritreritra hoe manao ny asan'Andriamanitra izy ireo, nefa zavatra hafa no nataon'izy ireo. Tsy ao amin'ny tompo mihitsy zany ireo olona ireo. Dao vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Asan'ny apôstôly 7:10, 5:10 ka hatramin'ny 9:11 ihany no hovakitsika. Hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary ny fanahy ratsy dia namaly azy hoe fantatro Jesosy, ary fantatro koa i Paoly, fa mba iza kosa moa ianareo? Ary ilay lehilahy nanana ny fanahy ratsy dia niantoraka tamin'ireo, ary nahery izy ka naharesy azy roalahy, dia nandositra ny ala tamin'izany trano izany ireo, sady nitanjaka no voaratra. Amen. Ry havana zava-doza, naharesy an'izy ireo ilay fanahy ratsy. Ny zavatra niseho dia ilay lehilahy nisy ny fanahy ratsy dia niantoraka tamin'ireo roalahy, zay ny ambara ten'Andriamanitra eto, izay nandroaka devoly izany. Dia jerevo fanony avy eo, dia naharesy an'izy ireo ilay lehilahy nisy ny fanahy ratsy, satria nahery no izy ireo. Dia ny zavatra nanjoan'izy ireo, nandositra izy ireo, ary niala tamin'ilay trano zany izy ireo, sady nitanjaka no voaratra. Amen. Ry havana, mila mitandrina isika to, mila mitandrina mafy de mafy isika, satria araka ny ten'Andriamanitra teo dia fanahy ratsy eny amin'ny rivotra no miady amintsika. Ara-panahy io, ara-panahy io. Ary eto amin'ny tantara izay novakitsika teo dia resy n'ilay fanahy ratsy ireo olona izay nikasa androaka azy. Ry havana zava-doza, sady nandositra izy ireo, ary koa nitanjaka mihitsy ary voaratra. Mila mitandrina isika to. Ry havana ijoro vavolombelona ahako.
vao herinandro vitsy izay dia nisy délivrance zany nataonay zany hoe araka ny nambarako teto amin'ny YouTube ihany izahako amin'ny alalan'ny vidéo fa ny any Madagasikara zany sur place zany tao Toamasina. Dia ny zavatra nisy eo zany dia izao: no nefa tonga izany ireo mpanompon'Andriamanitra anao délivrance zany tao amin'ny trano na olona anankiray izay ho afahan'i Jesosy izany. Io olona io zany dia lehilahy zany no ho afahana ao amin'ilay trano izany. Dia ny anankiray zany tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra tonga tao dia ny vady koa zany tao. Ry havana, no nefa nanomboka zany ny amin'ny délivrance dia eo ampovoany zany ilay olona ho atao délivrance dia ilay mpanompon'Andriamanitra zany ray avy ato amin'ny ilany havia, ray avy ato amin'ny ilany havanana izany dia za zany mahita an'izy ireo amin'ny vidéo zany avy aty amin'ny toerana misy ay. Dia no nefa natomboka zany asan'Andriamanitra dia na dia zany zany izy ireo mietsika ihany zany ireo mpanompon'Andriamanitra ireo ohatra hoe mifampamindra place zany, mihodina zany saotra zany ny amin'ny zay tarihan'ny fanahy masina zany ny amin'ny délivrance atao. Dia ny vadin'ilay mpanompon'Andriamanitra anankiray zany mipetraka amin'ny sisiny eo akaikikaiky eo zany. Dia hitako zany io olona izay hoalana devoly io zany mijery izy zany amin'ny ilany misy an'ilay ramatoa anankiray foana zany, mitodika tsy moramora zany lohany mitodika matetika izy zany mijery amin'ny misy an'ilay ramatoa anankiray zany, amin'ilay ramatoa anankiray mandroaka devoly ihany koa zany io dia niteny zany ilay devoly no neveo satria ilay rangahy vadin'ilay mpanompon'Andriamanitra nipetraka zany ao arindrina misy an'ilay vadiny izany. Dia niteny zany ilay devoly hoe ohatroatra zao zavatra nambarany hoe tsy saro-piaro aminy anga ianao. Zany hoe miteny izy zany amin'ilay rangahy hoe ohatrohatran'izao hoe tsy saro-piaro amin'ny vadinao anga ianao. Ry havana, ny antony nahatonga azy niteny izany dia ilay mpanompon'Andriamanitra, ilay ramatoa dia ny fitafiana nanaovany, le akanjo nanaovany zany hatreo ambany kelin'ny ranjony. Zany hoe raha tsapantsika akanjo ambany kelin'ny ranjo lavany izany. Lava izany fa misy kely fotsiny mivoaka amin'ny tongony izany. Dia ino no efa hitany fahavalo? Ino no efa hitany ilay devoly? Amin'ny devoly dia efa hitany sahady ny fitanja anao raha mandroaka devoly ianao ka manao fitafiana tsy manakona ny tongotrao. Mila mitandrina isika tompoko, mila mitandrina mafy dia mafy isika satria fanahy io araka ilay nambarany tenin'Andriamanitra teo. Fanahy eny amin'ny rivotra eny ambony eny ary mahita izy. Iny zavatra kely iny dia efa afaka hiampangany Satana anam-panompon'Andriamanitra. Ry havana, mila mitandrina isika. Manao ahoana ny fitafianao? Tokony manao fitafiana mihaja ianao anatrehan'i Jesosy. Tsy hoe kory akanjo luxe be no ambarako eto, fa fitafiana masina mihaja eo anatrehan'Andriamanitra satria zanak'Andriamanitra ianao. Ary tsy amin'ny fotoana ihany hoe anaovanao ny asan'Andriamanitra, fa tokony 24/24 dia ho masina isika satria ny fahavalo dia tsy faly amintsika. Ary mitady izay animbanantsika, andravanantsika, fa mitady ny amonoanantsika. Ry havana, dia niteny aho tamin'izy ireo hoe momba ny amin'ilay fitafian'ilay mpanompon'Andriamanitra no nahatonga an'ilay devoly nanafika azy toy izany. Dia nasaiko izy naka lamba hitafiany aloha. Zany hoe lamba hoany izany no nomen'izy ireo anazy tao dia nanaovany anampenana hatramin'ny farany tongony izany. Ry havana, mila isika mitandrina. Zay vao nitoy ny délivrance dia isaorana ny tompo fa vita ny asan'Andriamanitra ka mila mitandrina isika tompoko. Zay tompoko ny anio fa mahereza ianao raha ohatra anisan'ny olona izay hoe mandroaka devoly na koa hoe te ho afaka. Mila isika masina eo anatrehan'ny tompo fa tsy ho tafiditra lanitra isika raha ohatra
mbola manao ny fitafiana izao tontolo izao satria any Satana izany fa tsy an'Andriamanitra. Mifo aza, miova raha te hiditra lanitra fa tiantsika ny tompo. Zay tompoko ny fotoanan'io fa raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto ihany aho raha sitrapon'i Jesosy tompo. Vonaitra ny eo azy irery ihany hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay doria. Amen. Veloma tompo.